Ny teny zaraina izay omena antsika indray ry havana dia ny voasoratra amin'ny boky Isaia toko faha 7:1 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mioby ary momba, ianao izay tsy niteraka, iny velomy ny oby, ka manandrata feo, ianao izay tsy mba nihety zaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehova. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia manambara fa ho antsika olon'i Kristy dia ampitsongadika ny fiainantsika izy, ka na zavatra eritreretintsika fa ho impossible ary dia ataony ho possible eo amin'ny fiainanao. Ary tsy vitan'izany fa hamindra fo sy hanavitra anao amin'ny fombany izy, ka ho tanteraka aminao ny tenin'izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko faha 7:1 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa tamin'ny famindrapo mandrakizay kosa no hamindrako fo aminao, ho Jehova mpanavitra anao. Ary tsy vitan'izany fa dia tsy ho tezitra aminao koa ny tompo, satria ho tanteraka aminao ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko faha 7:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa amiko izany dia tahaka ilay rano Noa, ka toy ny nianianako fa tsy hanafitra amin'ny tany intsony ilay rano Noa, dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho. Mino ary, fikiry ny fanekena nataonao taminy dia ho hitanao ny voninahiny. Mandram-pioana tompoko.